Itodika kely eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena isika tavaverina soamantsara eto Tanindrazanandroany ny ekipim-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava rehefa avy niatrika fifananana tany Sri Lanka. Tsara ny vokatra izay mbola nanapirofo indray fa tsy mitsahatra mivoatra moa ity ekipa ity manerana an'izao tontolo izao. Nahava-po ny vokatra ho an'ny Maki de Madagascar nandritra ny fifanana Tri Nations izay niarahany tamin'ny Sri Lanka sy Pologne nandritra iny herinandro iny. Io tolakandro no tafaverina soamantsara tanindrazana ny delegasiona nahitana ireo mpilalao sy ireo mpitantana faly nody niaraka tamin'ny amboara. Fandresena roa tamin'ny lalao roa nataony tokoa mantsy no norombahan'ny ekipan'ny Bertin Rafalemanana tany. Ny lalao tany zany dia nahafinaritra tokoa ny vokatra satria dia nandresy ny Sri Lankaitsika tamin'ny 12-17 ary naresy ny Pologne tamin'ny 27-21 ary dia tena nahafinaritra tokoa zany ny fandehan'ny zavatra rehetrarehetra tany ary mahasolo tena ny Afrikantsika zany tamin'iny lalao iny zany izay mitovy laharana amin'ilay hoe 4 nations 4 nations izay ataony Afrika Atsimo, i Argentine, i Nouvelle-Zélande ary Australia dia olo-mitovy amin'ilay 6 nations koa izay ataony zareo ao Europa andrefana zany. Fa ny ity zany dia ohatran'ny hoe le reste du monde zany hoe Europa atsinanana dia Afrika dia i Asie. Zay zany dia itsika malagasy moa zany ny solotenan'ny Afrika ary ny Asia i Sri Lanka no solotena azy, Europa atsinanana i Pologne no solotenan'zareo ary naharatsika eran-tany tamin'ny talohan'iny baolina dia fa 450. Zao fity ny lalao iny zany dia niakatra fa 7 amby 30 tsika. Zany hoe anisany zava-dehibe zany iny teo amin'ny tantaran'ny malagasy satria satran-bambarano zany iny amin'ny hoe amina coupe mondiale mihitsy zany champion iraisam-pirenena iny zany fa tsy continental ohatran'ny ataontsika hatramin'izay foana zany ary misy manantena fa satran-bambarano iny mizorantsika ho any amin'ny coupe du monde. Ny meilleur buteur moa zany dia i Rabea izay sady arerantsika no izy koa ny meilleur joueur tamin'iny tournoi iny nandrobaka ny amboara zany hoe ny amboaran'ny meilleur joueur zany sy ny amboaran'ny champion zany tamin'ny Tri Nations iny zany no azontsika Madagasikara. Ankoatran'ny mahafifanana azy ihany koa dia sady fanomanantena ny Maki amin'ny fiatrehan'ny fifantsana amin'ny fiadiana tompon-takairany tany ihany koa ity dian-tany Sri Lanka ity. Fitsenana makotrokotroka noho izany no nomanina ho azy ireo tolakandro io teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato.